tsy dia milamina loatra ny fandriampahalemana ao anatin'ny distrika Anambato Boeny indrindra fa ao anatin'ireny commune ambanivohitra any amin'ity faritra ity voatsela kory izay nisina tranganam-palahelo alajazy izy ity ary ny afara tamina fahafatesana zaza mihitsy izany tranga izany akoatra izay ihany koa misy ny tranga samihafa any an-toerana any toy ny Andiambalala ary miantso ny rehetra mba handray andraikitra manoloana izany ny tompona andraikitra. Zazakely miisa 3 manodidina ny 12 taona teo avokoa no nisy nangalatra ny farany taona 2024 sy ny farany volana janoary 2024 teo. Tranga hafahafa satria sady tsy kidnapping no tsy fakanataova na ko règlement de compte ity tranga ity fa dia novonoina tamin'ny fomba feno abebina ireto zaza ireto. Faraparan'ny taona 2024 sy faraparan'ny volana janoary teo dia tsy hita reo zaza reo, avy eo dia hita faty nanodidididina ny tanàna teo ihany ary ny zavatra somary natsiravina dia nisy famonoana tena feno abebina, ny anankiray tapaka ny lohany, ny anankiray nisorona ny tanany anankiroa, izay zany zavatra nitranga. Olona roa no efa niakatra fampanaovana tamin'ity raharaha ity ary efa nampidirina ponja Vonjimaika ao Mahajanga mangataka ny ampiarana ny sazy entitra amin'ireto olona ireto ny ben'ny tanàna. Nandray andraikitra moa zany ny mpitandro filaminana sy ny mpitondra fanjakana tena toerana ary nanao ny nandray ny ataoko hoe mesure izay mifanandrifana izay fandriampahalemana zay ary nisy ny atao hoe fanaovana andromasom-pokon'olona. Fa misy olona anankiroa zany zao niakatra fampanoavana makasika an'io famonoana zaza izay mahavariana zany fa zaza manodididina ny 12 taona eo zany ireo zaza reo zany. Mikasika ny fambolena indray dia nisy ny fandalovan'ny Valala tany amin'ity toerana ity. Raha makasika ny Valala manokana moa dia efa nisy ny atao hoe antsoavo nataonay tamin'ny fitondram-panjakana dia amin'izao retenenantsika zao zany efa tena aperinasa zany ireo mpamono Valala any amin'ny commune Ambonivohitra Ambatoboeny amin'ny Fokotany, Ambohimarina sy Ankarambidy satria tonga tany ireo tamin'ny valo maraina teo dia amin'izao retenenana zao zany ireo efa tena hoe miantrana zany amin'izay famonoana Andiambalala zay isaorana ny ministère-ny agriculture tamin'ny fandraisana andraikitra aingana. Mangataka ny fametrahana ny bataillon interarme eo anelanelan'ny district Ambatoboeny sy ny district ny Maivatanana ihany koa ny ben'ny tanàna ao Ambatoboeny mba hampandry fahalemana ny ao amin'ny faritra misy azy ireo.